Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin'ity androany ity inshallah tsika dia haka hadisy marim-pototra anankiray. Hadisy manana ny maha izy azy, hadisy lehibe nefa asa izay ataonao aminy kely fahazahoana valisoa lehibe ao anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisy izay notanterany mamantsika Aisha radhiyallahu anha izay voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Muslim, ny teny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe rak'at al-fajr khairum min ad-dunya wa ma fiha, izay midika hoe ny soala sunna an-tsitrapo 2 rakan mialohan'ny soala fajr dia tsara lavitra mihoatra n'izao tontolo izao sy ny zavatra ao anatiny. Ripin'ny Islam, izany hadisy izany re tena dinina akaiky, henoina akaiky, mandefa fisainana lavitra antsika dia tsy misy tsara mihoatra an'izany soala 2 rakan zany raha amin'ireo soala an-tsitrapo. Satria 2 rakan fotsiny rehefa anao tonga miditra ny moskey na raha vehivavy izy mifoha maraina mialohan'ny anaovany soala fajr dia mba manolo tena izy manao sunna 2 rakan, tsy ampy 2 minita na 3 minita hanaovany an'izany. Satria notanteriny Abu Huraira radhiyallahu anhu fa io 2 rakan mialohan'ny soala fajr io nanaovan'ny mpaminany azy dia maivana. Izany hoe ny soala na ny rakan voalohany izy namaky qul ya ayyuhal kafirun, ary ny rakan faharoa izy mamaky qul huwallahu ahad, dia tapitra ny soala 2 rakan izay ahazoantsika valisoa tsara lavitra mihoatra n'izao tontolo izao sy ny zavatra ao anatiny. Ka androany antsika matetika mamonjy soala fajr foana, fa saingy indraindray tsika vao tonga moskey dia mipetraka, tsy mba manao an'izany 2 rakan, very hatsarana lehibe isika. Indrindra ihany koa tsika raha teo atao anatin'ny folo voalohany amin'ny volana Dhul-Hijja, izay folo manana ny maha izy azy lehibe, ny asa anankiray tsara lavitra mihoatra ny asa ataonao mandritra ny fotoana rehetra, mba andramanovanao ny 2 rakan alohan'ny soala fajr, dia rehefa avy eo anao manao soala fajr fa wallahi lehibe ny fahasoavana azonao, ary tsy hay hoe inona le izy fa fotsiny assurena hoe tsara lavitra mihoatra n'izao tontolo izao sy ny zavatra rehetra ao anatiny. Ka manantena antsika rehefa mandeha soala fajr na mifoha maraina amin'ny fajr dia hanatanteraka an'izany soala 2 rakan zany mba azahoantsika an'izany tombontsoa zany, aparitao betsaka amin'ny hafa, ampahaizon'ny hafa izany mba ahafahantsika samy mahazo an'izany fahasoavana zany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.